Efa naresy izao tontolo izao Kristy mba ho fandresena ho antsika ihany koa izany. Izany no anasako anao indray amin'ity andro vaovao iaonantsika ity. Ry mpiara-mianatra namana isana mpiara-midinika ny ten'Andriamanitra, ampifaliana indray no alorako anao ny fiarabana amin'izao maraina izao. Arabaiko ho mba hampiraniantsoany ianao ka hoeniko ny fahasoavana sy ny fitahian'Andriamanitra ary ny fiadanan'ny Tompo dia ho anao sy ny ankohonanao. Andeha hiaraka hivavaka isika raha handinika izany lohahevitra voalaza teny am-piandohana izany. Andriamanitra rainay io, tonga indray ny fotoana izay omenao anay ahafahanay miaraka mandinika ny teninao. Misaotra tamin'ny fitantananao rehetra teo amin'ny fiainanay. Tsapanay izy ireny, ary resy lahatra izay fa noho ny fahasoavanao sy ny famindramponao no mbola maheto anay ankehitriny. Mangataka anao anefa izahay mba hanadio anay ka hanala ny tsy fahantanterahanay rehetra satria efitra mampisaraka anay aminao izy ireny. Koa raha handinika ny teninao ary izahay dia mangataka ny fanenao masina mba hampitoerinao aty anatinay hanazava izany teny izany. Dia mitahihany koa izao mpiaino ity fandarana ity izao ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry mpiara-midinika namana, tsy mba nosaintsaininao ve fa raha nitranga araka izay nirian'Andriamanitra azy, izany hoe raha nitranga araka ny idealy sitrapon'Andriamanitra azy ny zavatra rehetra, dia tsy nisy ny faharatsiana fa fahasambara ny fitiavana sy ny firindrana tonga lafatra no ny ainatsika teto amin'ity tany ity. Saingindrisy tsy izany no zahatra nitranga. Kanefa tiako ny hampahery anao aty am-piandohana fa indray androany Andriamanitra no tanteraka azy dia averina amin'izany sitrapon'Andriamanitra tonga lafatra izany izao tontolo izao rehetra izao. Tsy mba irinao hoe izany tsy metanetana ve ny fonao fa indray androany dia iverina izany fahatsarana izany. Kanefa mandra-pahatonga n'izany fotoana izany dia mitaona antsika Andriamanitra mba hanatanteraka ny sitrapony. Mba hanatanteraka ny sitrapony amin'ny fomba izay tsy manao tsinotsinona ny fanapa-kevitry ny tsirairay avy. Eo am-piandrasana izany dia mitaona antsika Andriamanitra hanao ny sitrapony kanefa tsy manery antsika Andriamanitra. Efa nomen'Andriamanitra antsika ny fahalalahana, ary Andriamanitra dia manaja ny safidy malalaka eo amintsika tsirairay avy. Tsy nasiany fankaro. Aleo sara an-tsaina ny hoe misy fifaninanana momba ny fanaovana mofomamy anankiray izay hitakiana mpandray anjara rehetra mba hampiasa antaharo maromaro efa voafantina sy voafaritra tsara. Azon'izy ireo atao nefa manampy taharo arak'izay tiany mba hamoahana karazana mofomamy arak'izay heveriny ihany koa. Azonao aneritreritra fa amin'ny farany na inona mofomamy namboarin'ilay mpanao mofo dia tsy maintsy hamaritra amin'ny ampahany mofomamy namboariny ny taharo izay tsy nofidiny kanefa no takiana ampiasaina. Tahakan'izany ny fitantanan'Andriamanitra antsika. Omen'Andriamanitra safidy malalaka isika. Na dia irian'Andriamanitra aza ny anaovako ny sitrapony dia omen'Andriamanitra antsika kosa ny fahafahana misafidy malalaka eo amin'ny voary maro samihafa. Ry mpiara-mianatra namanisana, izao nefa ny fampaherezana omeny soratra masina antsika ao amin'ny filazantsara ny Jaona 1:1
ka ny 9:7. Hoy izy hoe izany teny zany no efa nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. De zao le teny: aty amin'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana, nefa matokia izao efa naresy izao tontolo izao. Mety iozongozona ny fonon'ny olona eo amin'ny fotoana fisian'ny fahoriana anankiray. Mety iozongozona ny fonon'ny olona eo fotoana fisian'ny fitsapana anankiray. Kanefa aoka ho azontsika ao an-tsaina mandrakariva fa ho ambadiky ireny toe-javatra ireny, Andriamanitra tsy mamelana ho irery. Azonao atao ny matoky an'Andriamanitra, azonao atao ny miantehitra aminy, na dia tsy mahasoa aza ny ratsy, dia azon'Andriamanitra atao kosa ny mamoaka zavatsoa anankiray ho anao, na dia mandalo toe-javatra sarotra aza ny fiainanao. Mahafinaritra mieritreritra an'izany. Raha matoky an' Jehova ianao, dia indraindray aza ny fahoriana lalovanao dia ampiasain'Andriamanitra hamadihana zavatra tsara eo amin'ny fiainanao. Tadidinao ve ny tantaran'i Daniela? Daniela ilay lehilah'Andriamanitra izay niezaka natoky an'Andriamanitra kanefa dia nandalo zava-tsara teo amin'ny fiainany. Ao amin'ny Daniela 7 dia ahitantsika fa noho ny fiazonany fatokiana an'Andriamanitra, noho ny safidy no raisy ny fanompan'Andriamanitra izy, dia indro amin'ny 9:20 nafatotra Daniela sy ny namany. Ary tsy hoe nafatotra fotsiny fa natsipy tao anaty laforo misy afo mirehitra. Tsy moramora zany. Tantarainy zany dia toa hoe maivamaivana, fa tsy moramora zany mpiara-midinika namana isany. Kanefa navelan'Andriamanitra hitranga teo amin'ny zanany zany, nefa reto zanany reto dia nisafidy hanompan'Andriamanitra. So nefa nivoaka ny mahafinaritra. Navelan'Andriamanitra handalo fitsampana sy fizahan-toetra ny zanany mba ahafizony miazona ilay fanantenana ao amin'i Jesosy, manao hoe taty amin'izao tontolo izao nahitanareo fahoriana kanefa matokia izao efa naresy izao tontolo izao. Natoky izany teny zany Daniela dia tsy niembotra izy. Inona ny vokany hoy ianareo? Azonareo vakiana Daniela 7 fa ny zavatra nafinaritra dia izao: taitra ny mpanjaka nahita fa tsy nisy na dia fofona afo aza, tsy nisy mikasiany afo reto tanora ireto, ka dia nanatona ny varavarana ny laforo misy afo mirehitra. Ny mpanjaka ka nanao hoe: ry Sadraka sy Mesaka ry Abednego, mpanompon'Andriamanitra avo indrindra, mivoa! Ka aviady dia nivoaka avy tao anatin'ny afo Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Tsy nisy voakitiky ny afo teny amin'izy ireo natekely azy. Ry mpiara-midinika namana isany, ny fandresen'i Jesosy no ny fikirany reto tanora reto ka nafany nandresy na dia tao anatin'izany afo izany aza. Ary ity ihany koa nilaza aminao, ampahery anao fa na dia misy fahoriana sy fitsapana, fizahan-toetra aza mahazo anao androany, ka hitokianao ny fandresen'i Jesosy. Dia hoy aho ilaza aminao, ny fandresen'i Jesosy dia hivadika ho fandresena ho anao sy ny ankohonanao. Ny faniriana dia izao: hifikitra amin'i Jesosy mandrakariva isika, ilay mahefa ny zavatra rehetra, ary mbola tiako ny ampahery anao hatrany hatrany fa indray androany dia tsy hisy intsony izany fitsapana izany, tsy hisy intsony izany fahoriana izany, fa eo am-piandrasana izany andao fikiritsika mandrakariva ny fitokisantsika an'Andriamanitra. Raisy ny fanapa-kevitra ary tazony tsy hiova, tsy hiozongozona izany na ino kitona na ino kitranga. Ny Tompony ombanao sy ny ankonanao. Andeha hivavaka isika. Ray eo, rainay tsara indrindra ianao. Endreza ny akantony fampanantenana, endreza ny akantony teny izay omenao anay tamin'ity androany ity. Impirimpiry tokoa izay no mandalo fahoriana, fizahan-toetra, fitsapana. Kanefa androany dia nampianarinao anay fa ianao efa naresy ireny, ka ny fandresenao dia mba ho fandresenao anay
raha matoky sy miantoraka eo amin'io isan'andro izahay. Ko ampio ary izahay mba ho tahaka ny ry Daniela, ka na dia nisy zavatsarotra aza teo anoloany afo mamay dia nijoro satria azony antoka fa ilay itokiny dia efa naresy ary atoky ihany koa izy fa tsy maintsy hanesy. Ampio izahay mba handresy hiaraka aminao Jesosy androany, dia mitahihany koa ny mpiara-midinika rehetra mba hiazona anao ka handresy hiaraka aminao ihany koa izy. Noho ny amin'ny anarana Kristy nangatana ny vavaka. Amen.